sy Kolotsaina. Baiboly sy Kolotsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babona amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina toko 2:9. Baiboly sy Kolotsaina. Baiboly sy Kolotsaina. Falmeravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia tonga soa atao anatin'izao fandaharana Baiboly sy Kolotsaina izao indray tsika ry mpiaino ajaina. Loha hevitry ny fandaharantsika moa amin'ity anio ity dia mahakasika indrindra ny fiarahamonina malagasy miatrika ny fahoriana ary tsy afa-miala dia tsy afa-miala ao anatin'izay fiarahamonina izay isika kristianina satria eto amin'izao tontolo izao no nametrahan'Andriamanitra antsika ho indrindra ny tompontsika hoe izao tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Araka an'izao natoko 7:10 ny 5:10. Eto amin'ity tontolo ity tokoa dia misy ny Adidy ankafaliana fa eo indrindra ny Adidy ankaratsiana ihany koa. Rehefa injay misy namoy hava malala tapaka sy namana akaiky ny fo na mpifanolo-bodirindrina izay hijoroana anehoana tokoa ny tena fihavanana sy ny firaisan-kina. Isan'ny soatoavina mampiavaka antsika malagasy. Profon'izany ny fehezanteny ankabary rehefa mamangy fahoriana iny manao hoe ny varavarana ny voana no any manamanjo fa ny fahoriana hiaraha mitondra. Fa mifanindran-dalana amin'izay indrindra ny fahendren'ny tenin'Andriamanitra manao hoe miarah ory amin'izay ory ary miarah mitomany amin'izay mitomany. Araka ny Romanina 12:5-10. Anazavantsika misimisy kokoa izay loha hevitra izay indrindra rariavana. Ity tantara izay atolotro ny mpankafy Kristy ho anareo ity izay mitondra ny lohateny hoe ny Adidy tsy han'olon-dratsy. Ka aorian'ny tantara dia andray lesona isika arak'izay efa mahazatra antsika atao anatin'ity fandaharana Baiboly sy Kolotsaina ity. Ity hiran'ny Iako mitondra ny lohateny hoe mifankatiava ity ary no ampiditra antsika sahady ho amin'ny fankafizana ny fandaharantsika. Manara-finaritra tompoko lahy mino ampitiavana tompoko vavy. Ramandinika isika tontolo ianantsy manaporo fatrany izao no andro farany hita miamangatsika ny fifankatiavantsy tsapany endan-jako ay tena firaisampo fanaizano ale tsy maintsy mahare ady sy fandrafi ary fisarahana mahakivy ny say to tsy misy ny antenay fa ny azo antoka dia ty mahaolana satry didy vaovao hoe nomeny Jesosy mifankatiavaka niny tiavam-panareo mikatsaka zay asony hafa tsy mitandro vola makare eny atraminy aina aza na izay mitsangako favalo didy vaovao hoe nomeny Jesosy mifankatiavaka niny tiavam-panareo mikatsaka zay asony hafa tsy mitandro vola makare eny atraminy aina aza na izay mitsangako favalo. Marobe reo mpivady zay manavany voady raisireny manary ireo anisombinya zanakaty makatoy raisireny anitro misy kompiray tampo mifandrafy avoko misy indray mpifankaty ampilalao ny fity aokoreo mpinamana tsy ampifandeferana anio izy milaza ty ampitsianao afatiny aleo ajanona ihe ale iombona satry didy vaovao hoe nomeny Jesosy mifankatiavaka niny tiavam-panareo mikatsaka zay asony hafa tsy mitandro vola makare eny
Mahafaly ny mpankafian'i Kristy manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy. Ny adidy tsy an'olon-dratsy. ireto avy no anomeaina ny tantara. Valérie Razanadatovo no niry zanaka vavitokan'ny mpanan-karena. Tojo rabesan-dratana no Michel Rainy. Nirina Lalao Estera no Meltina Renny. Miriam Alalan'Iavo no Ravaka fitiavana Rasolo Arizao no Ngarasamy Rainy Ravaka. Yary lalan'i Kristy no Ramatoseheno Reny Ravaka. Sylvain Razafindrafara no mpiasa pokotany. Aranga mbola tsy nirava foana ravaka raha matoseheno a. Mety tratra ny embouteillage re izy zay a. Ay, gaga ihany fa efa mifiry zao nefa mbola tsy tonga iziko. Zay izy fa tonga re a. Ravaka, fa ahoana n'izao vao tonga ianao anaka? Tena miala tsiny ary dada sy neny fa tsy zany angefa voan'ny tômôbilina le mpiara-mianatra tamiko dia mbola nanatitra azy tany an-trano ahy e. Fa voan'ny tômôbilina hoana anaka? Eny tokoa e. Ka efa zany lazaiko anareo zany re izy dada sy neny a. Za moa nandeha bus ohatry ny mahazatra dia hitako izy nandeha taksi. Dia rehefa niala avy tao izy a, nihodina kely izay izy dia nisy fiara izay nandeha dia nikasoka tamin'ilay fiara fa tsy voadona be aloha izy. Dia avy eo ilay fiara nirifatra mafy be fa tsy haiko hoe voadonan'ilay rétroviseur ve izy sa hoe naninona. Fa so ihany aloha tsy naratra izy. Dia izay nateriko tany an-tranony izay, le nandona azy moa tsy hita intsony nalehany teo. Andray anaka, za mihitsy le mahavoan'le fiara kehitriny. Raha naratra teo zany le olona dia tsisy ny raharaha zany fa ny fitsoahany no natao masaka tao an-dohany. So ihany ianao fa niaraka tamin'izany namanao zany ravakako. Efa zavatra tsara aloha ny toetra nataonao tamin'ilay namanao e. Fifanampiana foana ny fiainana anaka. Tsara fa tohizo a. Endrery neny a. Marina mihitsy izany tendreninao izany ravaka. Mahaiza mifanampy amin'olona na amin'inona na amin'inona. Eny fa na dia torohevitra aza no ataonao azy dia efa zava-dehibe zany. Atao vita taratra eny amintsika mandrakariva fa any Kristy isika. Ka raha sendra manao zavatra tsy mety anankiray mantsy dia lasa manala baraka ny tompo. Ny olona koa avy dia mitsara vetrany raha vao mahita tsy mety kely ataon'ny kristianina. Zany mihitsy ravaka. Endrery dada sy neny a. Saotra anareo mampianatra mandrakariva fa zao ne. Eny an-dalana eny aho za dia ontsa ny foko mahita ankizy kely miara milalao. Nefa tsy mba mifanaja akory zareo na mifampiresaka. Dia variana mihitsy aho hoe fomba fitaiza ataon'ny ray aman-dreny aminy ve mahatonga ny fahazaran'ilay ankizy hanao ohatr'izany sa hoe inona ary. Ka zany mihitsy e. Matetika ny fitaizana ataon'ny ray aman-dreny an'ilay zaza mihitsy ny tsy mety anaka e. Ny ankizy anie ravaka izay lazain'ny lehibe dia atao fa mety daholo e. Dia mampalahelo mahita ireo ankizy miaina ao anatin'ny ditra sahady a. Indrindra moa ka hoe tsy nahita fianarana. Fa ny ray aman-dreny mihitsy ve tsy te hampianatra sa ny ankizy koa ny efa kamo e. Ny vidim-piainana eto amintsika koa ravaka ny tena miakatra dia miakatra. Any ka rehefa tsy manam-bola ny ray aman-dreny na te hampianatra ny zanany aza dia tsy afaka e. Mahontsy ery mijery an'ireo ankizy kely nefa efa tsy mianatra sahady. Marina tokoa zany. Nefa na zany na tsy zany dia adidin'ny ray aman-dreny mandrakariva no mampianatra ny zanany. Fa inona no mahataraiky anao tandra niry a? Saika voadonan'ny tômôbilina ilay zary papa e. Fa voadonan'ny tômôbilina hoany e? Nga ianao tsy nandeha fiara?
kasi mba le fiarana anaty trasy makady dia frais taxi no meny mamoao ako. Ahoana koa ary zany? Atsoe aty reninao aingana fa tsy. Maman, atsomy papa. Ahoana izay misy inona? Fa sy mba hoana moa le fiara ramatoa. Manino ianao tsy niteny an'izany tamin'ny maraina ka? Ka le chauffeur antsika no niteny hoe tsy mihinana amin'ny frein dia nijanona izy koa. Ataoko ahoana indray ary? Frais taxi no nomeko aniry dia lasa izy. Zao le zaza vao tonga tan-trano. Sady izay saika voadona ny tômôbilina tany. Mandreraka mihitsy nareo ka. Nisy an'izany olan'izany dia tsy mba niantso akory. Fa voan'ny tômôbilina hono ianao riniry dia aiza ilay tômôbilina nandonanao? Naratra ve izany ry? Tsy naratra ary maman. Voakasoka fotsiny ny tanako fa tsy naninona ka. Fa le fiara lasa nitsoaka. Fa nitsoaka ahoana? Tadidinao ny numéroany. Io rainy mba raiso izany numéroana fiara nandona azy izany torio mihitsy fa tsy mety. Tsy tadidiko ny numéro fa ny mafy be za dia lasa izy nandeha. So ihany fa hitan'ilay namako iny dia izy nanatitra taty. Namanao izy? Izay mihitsy ilay tsy voaka ao anao tsy ilaina amin'ny fiara. Ilay zanak'ireo zareo atsandrefana neny nanatitra taty an-trano e. Hiravaka izany. Maninona tsara? Le manitra velona miseho mpivavaka ireo ve izany? Inona koa ny rahanao amin'ireny? Nga dia tsy mba misy namana mitovy fari-piainana aminao no reniny dia iarahana any am-pianarana any? Zanga ny arano taminy e. Izy ny alabusy nahita ny foan'ny tômôbila dia nanatitra. Zay efa niteny hoe aoka izao fa tonga ny an-tranonay foana ho azy za dia tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy hoe naterany teo tam-bavahady Etsikilo tranon'olona fotsiny ny atao raharaha dia mody manatinatitra eo. Rehefa midongy miaraka amindry dia ialao any retsy ndreo dia ifindra fahantrana izy menakavy eto azo ndry izany. Ka leo amboarina izany fiara simba izany dia vita e. Tsy mila mandeha taxi izany intsony manomboka izao. Rehefa simba ny fiara dia aleo mijanona tsy mianatra. Mazava? Enzery papa. Ahoana izay anaka? Tsy mifindra kilasy ange izaho e. Izany ve? Asehoa hoe bulletin anao? Tirineny Courage ankizy anako Oka izay fa aza mitomany eo tsony e. Amin'ny herintaona indray re manarina. Tsy mahazo kivikivy izany fa zanak'Andriamanitra anaka. Fantany izay mahasoa anao e. Izy anie mahalala ny hevitra heverany antsika mandrakariva e. Indrery neny tsy kivy afa malahelo kely fotsiny vao mieritreritra an'ilay izy hoe tsy mifindra kilasy Rehefa mbola mazoto sy vonona hianatra ianao dia fifaliana ho anay iray aman-dreny ny mampianatra anao anaka. Ka izay neny tena mampalahelo azy neny. Nareo sy dady efa tena sahirana mitady volan-doavana ny sara-pianarako. Nefa izao za ty mbola tsy mifindra indray. Fa tsy sitrapon'Andriamanitra ve izany ny ahafahako e. Nefa neza mba efa niezaka nianatra tsara ihany e. Aza atao mampiasa lohanao re izany anaka. Fa tsy maintsy mahita vola atao sara-pianarana ho anao izay Za very neny. Nefa tena mafy an'ilay hoe amihery-taona e. Oka re tsy amin'ny tsinan'Andriamanitra ianao e. Misy antony daholo ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary tsy ny soa ihany ny raisina avy amin'Andriamanitra fa na ny ratsy koa ary. Ny ratsy koa ary? Izany tokoa very neny? Izany mihitsy ka. Mila miorina tsara mandrakariva ao amin'ny Tompo na dia tsy nahomby teo amin'ny fianarana aza. Fa tsy izany no atao hampihemotra anao e. Matetika mantsy ny olona raha vao misy zavatra iriny ka tsy azony dia lazainy hoe tsy mamaly vavaka hoy ny Andriamanitra e. Endry neny saotra nampahery. Hafa ihany izany manana ray aman-dreny kristianina izany. Atsaiko sy ankatoaviko mandrakariva ny teninareo e. Izany mihitsy anaka. Fifaliana ho an'ny ray aman-dreny koa ny manana zanaka endry. Tsy izy ireo ihany ny faly fa Andriamanitra ihany koa Eny mino hafana dia tsy nisondrotra tamin'ny kilasy mpianarako teo aza dia tsy be dia amin'izany koa dada. Aza matahotra fa hiezaka ary ataoko izay tsy maintsy hatafita amin'ny herintaona na dia be dia anao ary ny rainao anaka dia
mahasoa ihany koa ny fibedesany ianao e. Ary tsara dia tsara ny famaizana. Za kosa aloha papa sy maman tsy manaiky an'izao tsy mifindra izao a. Ataovy izay isondrota kilasy aingana nareo. Milamindry fa hitako ny anaovana an'io e. Nga zay tsy naloa saram-pianarana ny zanako ny tsy afindra kilasy. Tray tsy bety an'izany a. Zany mihitsy ramatoa. Aleo fa zany ho andeha ho any. Mba olona ambony tahaka izao ihany ve sika dia ho alaina baraka tahaka izao. Hita ho ary papa, fa mba nahafaly afotsiny koa nge hoe tsy mifindra kilasy koa ilay kalaravaka zanak'ireo zareo atsy andrefany e. Zanak-rasy eny ve? Ieko. Raha reny tsy mahagagy e. Ny saram-pianarana raha tsotsofina vao mahita izy ka. Fingahony tsy mahavonjy azy te Andriamanitra ny vavahany e. Toa mahagaga ihany zany zanany tsy mifindra kilasy zany koa. Tsy rarahako izay tsy fahafahany andro papa sy maman, fa za fotsiny ataovy izay isondrota kilasy dia ampy azy ay. Amin'izay koa tsy miara-mianatra amintsony ahy e. Marina mihitsy zany e. Sady aiza na lalanao na efa nifindrany aminao sady ny tsy fahaiziny. Ianao koa nefa tenenina tsy ara-dia amin'ireny e. Zanga miaraka aminazy zany e. Izy raha tsy tian'ny ankizy mihitsy ny ampianarana. Sady izay indray ny akanjo tsy misolo mihitsy mandeha mianatra. Zany rehefa mahantra velona. Ny hanina hoanina zanga mbela tsy ho hitako mba miseho mampiana-janaka any amin'ny libra. Hita ho ary maman, tia maka tahaka fiainan'olona fotsiny. Hono ary dada sy neny a. Fa voavidy vola daholo nga zao rehetra izao rehefa misy ny vola e. Fa inona indray ny dikan'izany fanontanianao izany e. Ka tsy izany efa ilay mpiara-mianatra amiko ilay zanak'ilay mpanan-karena be ilay atsy ireny. Tsy mifindra kilasy oatra koa. Nefa izao dia tsy miara-mianatra aminay intsony izy fa mifindra kilasy tampoka hono. Nga hitanaka fa izay ilay kolikoly a. Tsetsemana vola daholo ty rehetra ty dia mandeha ho azy ny zavatra etrako. Eto tany no afaka anaovana an'izany fa tsy any an-danitra e. Ndrao izy diso hevitra ary ny zavatra tsy tsapany mihitsy dia izao. Ho simba no avy ny taranany raha ataony tahaka izao foana ny fiainan'iny zasy iny. Ino ary neny. Sady tadidiko mihitsy izy tamin'ny herintaona tsy mifindra koa dia tampotampoka eo indray dia lasa ray kilasy izay. Dia tsy isy natokana mihitsy izy tao am-pianaranay tao. Tsy hita mihitsy izay nataony. Fa ilay fianarana koa ne zany tsy maharitra ny raviravy mena atao aminy e. Zany tokoa ngamba ilay hoe ny olona tsamba ny vola ary ny alika tsamba ny taolana. Raha fantatra ny rehetra ane zany dia hikatona nefa raha ny fianarana io e. Aizako tambazan'ny olona vola be ve dia afindra fotsiny ilay ankizy. Tsy mba mandeha amin'ny famarinana mihitsy. Azo ny tompo re zany ndry izy mianaka fa mivavaka ho azy no ataontsika. Eto amintsika aloha dia mbola manjaka mihitsy tia kolikoly ty e. Ary na dia toerana aiza na aiza dia ahitana an'izany daholo. Roviana re vao mba ho foana izany e. Dia tsy haiko tsony rery dada sy neny a. Mangine mampilaza antsika fokon'olona rehetra ho tonga eo amin'ny tany malalaka amin'ny fotoana amin'ny 5:00 amangitsika fa mangino njaindray ilay piogaoga maka leo amin'ny mihitsy iny. Ody madama, ody azadino ny karine fa amangy raha ariva amin'ny 5 tonga indray ianao sy mifamanginanao a. Za tsy mavita ka raha tsy olona dalako izao olona maty rehetra izao ko akanao vola ty amiko daholo. Njarandry kosa ve dia tsy fantatrao madama, sady olona tsungon'olombola eto amin'ny fiarahamonina ne iny amin'ny 5 madama amin'ny fotoana. Dia mba eto izay foy anaovana ny adidy farany madama. Aza dia mba malailay finosana ohatran'io madama, fiarahamonina ne tsy maintsy tsonjovina ihany. Nga dia isy havita tena. Ka tsy hanome tsony ahy e. Efa be loatra izay vola lasanareo izay. Ko raha tsy voatabia ny volako tangosana ohatr'izao foana. Aizako isak'izay metsika dia famangina foana. Ary lasa ianao mandeha any fa tsisy anaovako zavatra.
Ty vavanao madama, manoatra no ren'olona tsy mba ho tratry ny aliko reny tianao. Eritrereto ihany e, andoavana pataty matsy reny raindray any aoriana any. Ary zaza mba hiaizanao vavy eo a, sa moako alika vao andeha? Aleo andeha rehefa tsy anao ianaoko. Mbola ho tsarovanao ny angidin'izany vavanao zany any aoriana any. Ny Adidy anie ondry madama tsy an'olon-dratsy e. Ka zako olona tsara tarefa tsy ratsinao zany e. Ahoana nasainao andovolesaka izay mihetsika izao? Lasa ianao mandeha hoa? Mahazo pake amiko eo. Tena tsy milamina ty raha matoty. Zany rehefa matika rena sy miavinavina loatra. Dia afaty atoko ave izay anaovana ny Adidy kely eo. Marina zavatra tsy ampahafiry ny vola be any akory zany. Tsy mba mitsinjo vody andro merika ty raha matoty ary tsy fantany fa kodiaran-tsarety any amin'ny fiainana e. Ny ambony mbola ho ambany ary ny ambany mbola ho ambony. Marina tsy tena sakay kely rano zany raha matoa. Tsy azo iraisamonina. Ohatra ny reny tsy ho tratry ny aliko reny mihitsy marina. Alao elany. Ora matora mely ao ve? Nga tsy amangy. Fa iza ihany ary zao manadala tsy akijanony izao ka ataoko malali ny anarako izao anio. Manelingelina ny asambarako mitsotsotra ty fotsiny. Fizany e! Tao masika be tsy laitra izany fa manino? Any an-tokotany any ve dia efa mivatravatra nefa tsy fantatra akory izay olona mitady ato. Inona koa ny ianao? Inona ny ianao raha matosay eno Azafady rehefa mba saika iantso anao e. Ndao mangiangiarandry fa maty ane izy. Ko raha tsy olona tsisy atao ohatrinareo menakavy ako, izao olona maty rehetra izao ko vangina daholo. Andray zato fasahinao raha melotina. Zany no izy e. Manoatra rangano misy hanina ho vonjena aniko. Vonjena daholo izao faton'olona maty rehetra izao. Ny alika erahana rehefa tsy mahita olona erahana ianao fa tsy zany ao tsotsonao aty. Mazava. Azafady indrindra ary rehefa nanadalanao e. Mba mampiretanana antsika no ny atsokanao hoe ndeha amangoko. Sady fotoana tena ilain'ny vadiny randrina izao fotoana izao e. Mba ho fampahiresana azy. Miara ory amin'izay ory raha teo hoy ny soratra masina. Ka nareo samy ory sy mitovy fari-piainana any mifampahery fa tsy aty aminay e. Le raha matoty ve mahazo resaka sa ahoana e? Andray, lasa rea raha tsy andeha ianao e. Ny Adidy tsy an'olon-dratsy raha teo fa asakasakao io. Zay indray le fomba fiteny tsy tiako maizina mihitsy Lasa koa mandeha any fa tsy tona. Rainy raha Michel avianao aty misy taratasy fiantsoanantsika ao any amin'ny fokotany io. Ndany ianao makany fa za indray aloha tsy tonga any mihitsy Aiza hoe? Fa inona indray hono ty? Asa fa dia tsy fantatra ty président fokotany mihitsy ve ty itsika dia andefasana taratasy takizao e. Tsy azonao ny dikany io raha matoa. Nitady vola indray izao reo dia modizay ny andefandefasany an'itony taratasy tony. Ay, dia omeo any izy re. Meo anazy izay vola ilainy fa hampahafiry ny vola azontsika koa io e. Ianao afy tiano anaterana n'izao taratasy rehetra izao. Fironona daholo ty rehetrarehetra ty. Tsy mamonjy fivoriana, tsy manadio, tsy mamangy mihitsy sika. Tapenao amin'ny vola any masony rainy dia vita. Za tsy tonga amin'izay fiantsoana any. Aza taitra ianao e. Zay vola izay mihitsy ny andrasan'ireo dia mody atao an'izao rehetrarehetra izao e. Ianao ve mbola tsy mahay politika an'ireo e? Zany ve moa gagara iny fa maninona raha tonga dia mitsotra fotsiny hoe mba mila vola fa tsy ny olona mody anaovana an'izao taratasy izao. Efa fantatra fa tsy hamonjy amin'ny mihitsy koa ny etsika e. Mody anaovana akapitaka fotsiny tsotro izao. Nga tonga sahady ianao rainy le avy nandevina? Ka akaiky toy ihany ngely nandevenana angiarandry fa tsy lavitra tsy akory e. Ay ve? Mba betsaka ihany ve ny nandeha nandevina tany? Otry, vahoaka tahaka ninona hoy ianao? Sady reny ka tena nisampanao Adidy teto tanàna e. Zany le hoe voninahitry ny velona ny maro-pamangy ary voninahitry ny maty ny maro-pandevina. Sady tena hita hoe
Nalahelo daholo ny olona nandevina rehetra taniko. Izy moa iny maty tampoka iny. Zao rangahy, fa miresaka n'izany ihany tsika fa loza neny na fitsika ry zareo atsevaratra. Zareo atsevaratra iza ny tianao atongavany? Ramatora Meltina rea. Fa maninona ka? Mba niantso azy tao hoe mba hamangy, nga tsy vavabe ny nataony atao e. Enao koa ne zany mitady raharaha e? Mitady raharaha ahoana e? Mba tarihananao ny fanaon'ny olona izy fa dia avelanao izay tiany foana ve? Oviana mba hitana namonjy izany famangina izany koa zareo hatramin'izay ka? Manoatra no reny olona tsy mandihy tany reny. Dia gaga mihitsy rangahy. Vavan'olona izany, tena naleoko nangina ho aho. Dia mivavaka ho azy reny atao amin'izao mba hiova izy. Dia izany mihitsy rainy a. Ny any tsy tiako dia izao, lasa nanome fitaratra ratsy ho an'ny zanaky ry zareo mihitsy ry zareo ka. Zao ve niry dia tsy avelan'ny mandray rafindena mihitsy, tsy avelan'ny miaraka amin'ny ankizy. Raha ny tsy hiaraka amin'ny ankizy tsy mitovy saranganiny. Dia tena mampalahelo mihitsiko. Ka io nery se no izay fitezana ataony ray aman-dreniny amin'ilay zaza ihany no ataony. Izay le hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Araka le tenin'Andriamanitra ao amin'ny eo abolana toko 2:24 Marina loatra izany raha samy a. Aleo raha afaka hotazaintsika mifatahorana an'Andriamanitra hatrany e. Niry! Ahoana e? Fa maninao andry miavinavina be ohatr'izao foana e. Tsika anie tsy overan'izay tsy mpiray tanàna e. Sady mpiara-mianatra koa. Ka manjary mamindra fahantrana ho anay Mpankafy ny firesahana amindriko. Mazava angamba izay. Andray. Fa mamindra fahantrana ahoana ki tsy azoko a. Olona efa firy ama ve dia mbola tsy ho azon-driansa izany e. Normal be raha tsy hifindra kilasy aloha e. Aza manao an'izany ki fa tsika roa ne samy niaraka tsy mifindra e. Nareo a manam-bola dia izao lasa hoe mifindra kilasy tampoka izany ndry. Izany ve tsy hoe manao risoriso? Mangina kely ny vavandry a. Nanao risoriso nga mipetsaka. Ka tsy marina indray ary ve izany lazaiko izany e. Aza miditra amin'ny fiainana mihitsy fa fiainanareo izay ampanankarenareo hoe eritreretina. Eny e. Mba eritrereto ihany fa tsy mitondra makaizana eny ero ny vola kiry niry e. Ny fiainako avindriaky mba eritreretina sy banjinina. Mbola tsy taranena zao azy ndry vao hanolo tena ho an'Andriamanitra e. Tsy any am-piangonana akory ka toritoriana tena ohatr'izany a. Lalandry zorina fa mbola lavitra be le dia tongotra mody any aminareo. Ny olona manana fiara no indrasany eto. Sady tsisy hitondra efa sao dia anantena an'izany eo a. Sady tsy manana tena mandeha fiara iaraka amindriky afa efa zatra mandeha tongotra ihany koa. Afaka mody amin'izao ary efa tsy misy fire. Fa mba tiako voafonjy koa ndry dia izay ny izarako an'izany amindry satria samy tanora mitovy izao ihany ge tsika. Inay efa azonay antoka fa efa voafonjy ka aza miasa saina any amin'izany e. Fa izay avonjanareo mahantra velona ireo atao. Adalatsy. Ataon'izay Jesosynareo inona koa izay olona mahantra velona ohatrinareo. Fa nga Jesosy ny teny hoe mahantra tsy mahazo ny fanjakan'ny lanitra fa mmpanan-karena ihany. Tena mahonena aky izany toe-tsaindry izany ka. Nefa mbola tsy tara ho ary aza tonoina kiny mivavaka hatrany fa vonany andray andry foana Jesosy a. Vehivavy mandreraka tsy lasa mandeha ihany e. Ndraiky. Fa iza ihany ary tianiry sy ny sofera mbola tsy tonga e. Dia efa mifiry ve izao dia mbola tsy tonga ihany. Fa mangino e. Tonga indray ilay rangahy tsy mahay miaina io fa iokaoka. Ataoko malala ny anaraka eto indray eo raha mandondona eo. Tsy mbola fahan'ilay nataoko taminy mihitsy mantsy. Jerenge fijeran'ilay madame Meltina masika velona ery ambony ery e. Marina tsotra ireny ampola 220 volt ireny masino mijery ohatr'ireny anaikitra ireny.
Aza matahotra ianao ry madame Meltina fa tsy andondona izay vavahadinao tsony a. Io aloha raha misy fahoriana mahazo azy a. Tena hita tsara mihitsy sady ho tsapany tsara zao toetra ratsiny zao. Atao fa voavidin'ny volany daholo ngam'izao rehetra izao. Sa everiny fa voavidin'ny vola koa ny aina. Tena marina tsy tena mangidy hoditra eto amin'ny fiarahamonina mihitsy ireo menakavy ireo. Inona vandravandranao ilay mpiagaoga tanàna tsy mahay miaina io a? Sao dia verinao fa tsy hitako avy ety aza mipaozinao mijery a? Aza matahotra ianao ry madame Meltina fa tsy andondonanao eo mihitsy a. Rehefa eninao fotsiny ny atsoantsika teo dia afaka didy amin'ny fatana e. Nandrosiko taitsiny rehatra. Sady ny adidiko io anie tsy hifanireny. Izay mahatsiaro tena ho manam-panany manao an'izany. Veloma ianao e. Ka naheniko asa ho diko tseno e. Tsy mahaliana velively ary mela teo amin'ny vavahadiko teo amin'izay fa sady manakorotana mbola mijajirika be eo ihany. Lasa ho a? Lasa koa fa tsy famaly aminao eo e. Sady ngako moa io varotra alikako hifanirena. Ny adiditra ny olon-dratsy ry madame Meltina. Iny any lasa dia izay verenako no asa. Fitondranao fiara izany fa atao hatrany mihodinkodina be mihitsy e. Fa mamy ve ianao aty sa ahoana e? Ianao anie izany tenako izany fa tolazanao be marenina fotsiny eo. Aza mikorabaka ianao ry mademoiselle kely fa itsika io a. Ohatran'ny tsy vanakaiza ny firay an'ity tomobiliny ity. Oy, tena idonty androany. Fonjeo e, fonjeo. Maty papa sy maman. Allô? Fa izy zao e? Dokotera hoe? Fa misy inona? Hôpitaly? Hôpitaly aiza? Eny ary, ao fa ho avy azy zao dia zao. Fa enina koa zany loza zany. Maty azy zanako. Aleo aloha tonga dia hiantso amin'ny Meltina vetivety. Tonga dia makany amin'ny hôpitaly izy dia any zay mihaona. Allô? Meltina? Makanesanao any amin'ny hôpitaly zao dia zao. Fa nanao accident anao ny izanantsika e. Malaky ianao fa za miala ty ampiasana tonga dia mivantana any. Fa ahoana izao rainy a? Fa ino ty lozana azo any zanatsika e? Efa nitondra vola betsaka ve ianao any e? Omeo ny dokotera io daholo izay vola tedavina. Na tsy ampy aza dia lazao fotsiny izy hoe mbola afaka makintsika. Azay vao atao izay fomba rehetra navotana ny zanatsika e. Endre ramatoa, ndeha ho any mihitsy aloha hijery an'ilay dokotera ny antso aty io. Enjany ity ka. Nda naingany ianao ry Michel, aingany ianao. Vonjeny ty a. Maninona eo ilay zaza. Malaky ianao e. Dia maty ilay zanako vavy tokana ramatoa. Ilay zanako tsy foko e. Tsy zakako e. Mafy ty rainy a. Mafy ary tena mafy e. Fa tena ohina loatra e. Zanako e. Dia tsy mba nisy hevitra hafa hitan'ny dokotera mihitsy hoe hanavotana azy. Zao zazafiry toa dia efa maty sady. Okizay rainy a. Maty niry kelitsika e. Niry a. Ndao ny fandefenana sy ny fikarakarana no hatrehana rainy a. Mafy ty e. Rainy a, mba henonao ve ny vaovao e?
Vaovao inona zany e? Maty anie ty zanaka vavy tokany zareo atsy avaratra e. Ny rea. Maty? Fa naninona? Inona ny trange? Accidenté fiara hony e. Lalitalovana ve ny sofiko sa iza masina hoe zany lazainareo zany sy tata sy neny? Iniry mpiara-mianatra aminao re. Maty ny accident. Andriamanitro, zay ny vao omaly no nresaka e. Izy ny andro fiara fa za nandeha tongotra. Andray, mampalahelo koa zany ry neny ka nananatra azy teo mihitsy aho omaly fa tena nampahonena izy hoe samy tanora izao ihany izay roa nefa izy dia tsy mba nanolo tena sy nanolotra fiainana ao an'Andriamanitra mihitsy. Sanatria dia diso lalana nitory ny tenin'Andriamanitra taminy aho. Zany ve anaka? Zany indrindra ry neny a. Ka raha azoko tsara anie zany dia lenareo roa nresaka iny no andeha ody izy no nanao accident e. Raha tsy diso aho mantsy dia omaly mihitsy izay loza nanjoa azy zay a. Andray, hay ve tena tsisy tompony ampitso marantsika zanak'olombelona ka. Dia iny ve zany ny fotoana nahitako an'iry farany e? Andray, dia ndoso ny fahafatesana izy nefa tao anatin'ny fahatanorana. Zay le fiainana eto tany e. Fandalovana ihany ny eto. Ndao tsika hiaraka ho any ampahery azy mivady fa tena mafy zao mahazy azy ireo zao. Zany mihitsy rainy a. Za koa hiaraka aminareo ka. Ndao anaka. Fa izy tia mba mpamanga rainy toa tsy mba misy olona mihitsy na dia ray aza. Nga tsy fantatra ry zareo fa maty ny zanantsika e. Na za koa aza mbogaka raha matoa mba mpanao adidy ihany ity tsika nefa ve dia izao no naovana antsika tsisy ny nampamanga ray aza ary raha tena toka aza neny kajy dia tena tsika ny tena mpanao adidy betsaka ao amin'ny fokotany. Jereo anie reny volaomentsika azy ireny tena toka mahita raharaha amiko mihitsy ny président fokotany iny raha miona amiko. Rehefa hitako vola izany dia mailaka ery manao sy mamorona zao taratasy rehetra izao nefa zao tsika tsy hitany akory ny fahoriana manjoantsika. Na ilay mpihogahoga famangina iny aza ne tsy mipotra akory hatramin'izao e. Ferapara efa napetaka eraky ny arabe rehefa dia tsy ho hita nefa efa sady nataontsika en couleur tsara. Zao vao hitako raha matoa fa tena be tsara vela tsy daholo ny olona eto. Misy mandondrony zany e. Ry zareo ao andrefandreo e. Raha matoa sy entelo mianaka amangy angambany. Afaka mandroso ve tompoko fa amangy zay? Mandroso nareo tompoko. Hiaraka hivavaka tsika ry havana. Ry Andriamanitra tompon'ny aino, ianao ny manome, ianao koa ny maka. Tsy mpandahatra izay zanak'olombelona fa alahatra. Noho izany dia misaotra anao na dia ao anatin'izao andro manjombona indrindra izao aza. Ampaherezo ny fon'izy mivady reto izay namoy anaka. Aza vela ho kivy izy ireo Andriamanitra fa hatanjao ny fony sy ny sainy ary tao amin'ny teny hitodika aminao fa mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao. Ankaherezo ny fianakaviana iray manontolo. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Akory aby nareo tompoko. Ndreto zahay tompoko. Mamangy amin'ny fahoriana tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Eny ry Mpankafy. Amin'izao fahoriana midona aminareo izao ka namozana ny zanaka tiana dia tonga eto zahay. Tsy iza fa namana sy tapakareo ihany mpiray vodirindrina aminareo. Koa tonga zahay tsy hamendry fendro na andatsatra maso fa tonga hitondra ny teny fampiononana
mafy tokoa izay fahoriana amindona aminareo izao satria torovato fandiavana ny ankonana ary very fanantenana ny fianakaviana. Mandalo tokoa izao fiainana izao nefa entiny miankandrefam-baravarana rehetra izao. Ny varavarana ivoahana no anareo fa ny fahoriana iaramanana. Ny antenaina moa dia raha ivoaka amin'ny varavaran-kazo dia hiditra amin'ny varavaram-bato, fa ao kosa amin'ny varavaran'ny lanitra hidirana ao amin'ny fiainana mandrakizay, ilay fiainana tsara indrindra. Anaka, aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa koa, hoy ny Tompo amintsika. Ko irenay ary zany teny zany ho balsamana sitrana ny fery ary ho lamba amoaka ny ranomaso ka hitondra ny fionana tanteraka ho anareo. Ko mahaiza mionona tompoko, dia mankasitraka indrindra tompoko. Aza misosoka alahelo tsony tompoko, araky ny fomban-drazana malagasy izay tsy hita izay maharatsy azy, dia indro izahay manolotra singandady ho an'ny maty ary solon-drambary tsy masaka ho an'ny velona. Foa-dranomaso avy aminay Mpankafy, misaotra indrindra tompoko. Iny rizy Mpankafy, angatadalana hitsaitsaika angamba aloha ny sasany aminay, fa ny tena kosa no hiaraka aminareo eto hanala fahanginana. Atao ahoana fa ny olombelona hono mety mandao, fa Jesosy Kristy kosa no tsy mba mandao antsika noviana. Izy ilay mpampionana sy pampahery no anasitrana ny fo maratra. Ohatra ny tena nanindrina mafy raha Michel ilay fihetsika izy telo mianaka tamintsika teo. Tena izao voatsapako fa tsy voavidy volaka ny aina. Ary mino fa sika tsy mba mamonjy adidy amin'ny fiarahamonina ity no anton'izao olona tsisy mpamangy izao. Tsika ny efa tena ho zavatra, ny volantsika ny anteherantsika, nefa ny adidy amin'ny fiarahamonina ny tena tokony natao. Taontsika ity ilay voalazan'ny ohabolana hoe izay misaraka fasika fa tsy mba hoe izay mitambatra vato. Tsika izany izao ilay fasika. Sao voatsaroako ilay teny zareo manao hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy. Ndao sika io varaino manomboka izao. Marina izany raha matoa, tena hatra ho an'ny sisy izao fa dia manaraka ny tsy atao ntsony. Izany mihitsy. Ary manina koa moa tsika raha mba mandeha mivavaka amin'izay. Toa tsy mety tokoa ny ireny nataontsika ireny hatramin'izay. Aizako ny olona mandeha miangona daholo, sika mandeha mitsangatsangana manao fiainana fotsiny. Ko raha amin'ireny moa izany tsika no azo ny lozam-pifamoivoizana dia mba ahoana koa ny afarahantsika. Tena tapa-kevitra rainy an'olo tena ho an'ny tompo manomboka izao. Mino fa tsy tonga nameloka antsika izy fa tonga hiantso ny mpanota mba hibebaka. Marina mihitsy izany lazainao izany raha matoa. Tena andao ankintsika amin'ny tompo dia tokantranontsika ity manomboka izao. Tsinotsinona ny vola mankarena ary tsy mitondana dia ary zato ary sika ho any am-pasana. Izany mihitsy. Marina izany lazainao izany. Diso ny atehitra amin'ny vola mankarena antsika sika hatramin'izay. Ay tsy mahavidy aina, tsy nahavidy ny ainjana antsika akory. Iovintsika manomboka izao rainy. Iovintsika. Iara ikalo ny tiro ty manao hoe tena mba nampalahelo mihitsy izy Mpankafy kely ry neny ka eno anaka dia monjomonjony zareo rery. Ny mpiara-monina tsy mba nisy tonga ny tsapalahelo azy zareo, fa dia toa zakaina mangingina samyrereo ny fahoriana. Fianarana nahatonga an'izany nefa ne raha mpanan-karena ohatr' izao tsy tokony hoe ho be mpamangy be very zareo. Ka izy ny anaka tsy mahay miara-mionina amin'olona mihitsy, sady tsy manao adidy, mevitena sy manao ny tena no zavatra
ka manao tsinotsinona ny tsy manany aiza moa ny olona no avy amangany zareo misy lesona be raisiko mihitsy amin'izao zava-mitrango izao ry neny a. Ny Adidy anaka tsy an'olon-dratsy zay ane ravaka le oabolana 17 hoe ahoana izay ry neny? Zay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Tena leo marina izany mifamonjy ao anatin'ny fahoriana ary manao ny Adidy eo amin'ny fiarahamonina hatrany hatrany. Aleotsika hivavaka ho azy anaka ho an'izy mivady sy ny fianakaviany. Na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ny Adidy tsy an'olon-dratsy, ny Adidy tsy an'olon-dratsy. Ireto avy no nanomiaina ny tantara. Valérie Razanajatovo no niry zanaka vavy-tokan'ny Mpankafy. Toto Rabesan-dratana no Michel Rainy. Ny Rina Lalao Estera no Meltina Renny. Miriam Malalan'Iavo no Ravaka. Fitiavana Rasolo Arizao no Ngarasamy. Rainy Ravaka. Yarlalan Kristy no Ramatoseheny. Rainy Ravaka. Sylvain Razavindrafara no mpiasa bokotany. Mandalo izao fiainana izao ny volamena safira vatosoa bentsy mba hafaka ny amonjy anao komandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony komandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony efa manaroka izao ny aviavy efa tsy zitsoniko ny fiainaneto ko manainganao mba ho avy tapao ny vitrao fa zatao vitantsento ko mandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony ko mandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony vola sy ny alena tsy angidy rovina ny afaranao mba eritrereto ny fotoa malalaka zany tsisy rovina ny famonjenanao hararao ty eto ko mandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony ko mandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony anio no andro famonjena anio no andro fankasitrahana na dia zany anefa dia tsy mba terena ataovy tsitraporay soampitiavana ko mandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony ko mandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony ko mandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony ko mandehana jeny malaina rehefa mazoto ianao tsy ho afaka itsony ko mandehana
jeny malainahe rehefa mazoto ianao tsy ho afakytsone ko mandehana jeny malainahe rehefa mazoto ianao tsy ho afakytsone ino irany tarika malasanina mitondra ny lohateny hoe mandehana jeny malaina. Kolotsaina malagasy tena nananantsika nampiavaka antsika mihitsy io fiaraha-mizaka sy mitondra ny fahoriana io any amin'ireo karazana tanàna samihafa entina avokoa na ny vary na ny siramamy ny famangina ihany koa moa taty aoriana volana tao anaty valopy dia tena naterina mihitsy ho fiaraha-mitondra ny mavesatra amin'ireo mpiray tanàna havana izay tramanjo hany ka zary maivana ihany ny fahoriana rehefa hiaraha-milanja. Ny fifanampiana ao anatin'ireny fahoriana ireny ankaratsiana samihafa dia mitaky fandraisana andraikitra, mitaky fahafoizam-potoana, mitaky fahafoizana vola aman-karena, mitaky fo misokatra mihitsy tonga mankahery mampionina eny fa na dia ny fijoroana fotsiny azy eo anatin'ireny andro izay manjombona indrindra ireny fankahirezana lehibe ho an'ny manamanjo izay tena sakaiza tokoa ho ny baiboly oabolana 17 dia miseho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Ny tena ahitana ny tena rahalahy sy tena sakaiza dia rehefa ao anatin'ireny andro sarotra ireny indrindra ka dia andao mba hiverenana izay sotoavina malagasy izay teo amin'ny fiarahamonina fahiny ka na dia efa mitady soloan'ny kolotsain'ny samy manana ny azy andeha kositsika anatanteraka ilay voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no ahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy hitantsika ao amin'ny Galatiana 9:1 izay indrindra ary ny lesona noraisintsika teto androany ny hiarahantsika ory amin'izay ory indrindra etsekelan'izay eo amin'ny 2 dia fampirisiana antsika mihitsy tsotro izao anefa ny Adidy satria tokoa araka ny lohatenin'ny tantarantsika teo hoe ny Adidy tsy an'olon-dratsy dia ndeha samy hanezaka anefa izay Adidy tandrify azy avy isika rehetra tsy olon'olona ao anatin'ny fiarahamonina ka evitena ho mahavita tena na mety ihany koa hoe hanitsaka na tsy raharany hafa fa amma hoe miaina ao anatin'ny fiarahamonina antsika mamita diditsika ary isika kristianina mihitsy aza ny tokony ho fitaratra amin'ny famitana ireny Adidy ireny satria tena mifanaraka indrindra raha teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Mba tsy hanao toan'ny ankohonan'ny nga Michel izay tonanana ny vola aman-kareny tony seho ny avinavina rehefa mba raikitra ny famangina iarahana amin'ny sarambabem-bahoaka tsy mba makany izy ireo fa neritreretiny hoe rehefa alefa fotsiny ny vola dia mety hoe izay angano solon'ny fanatrehan'izy ireo ary tato aoriana aza moa dia nanjary nakaleo azy ireo ny fanaovana ny Adidy ka zary nanivadivany an'ireo mpanentana teny anivon'ny fiarahamonina nao andreny Adidy famangina samy hafa ireny ka tsy nomeny na hatramin'ny volany azy nefa ilay volany tsy nahefa ninina tsy afaka hoentina ny pasana tsy nahavidy ny ainjanany mety afaka nandoavana consultation ataontsika anaty farangy sosina atao anatin'ity fandarantsika ity tany amin'ireo mpitsabo
fa tsy voatery ho nahavidy sy nahavitra ny ain'ny zanany vavy tokana. Mety nanana vola izy, afaka nanakaramana, olona natanteraka ny fomba rehetra melomana ny zanany, vidy fanafody sy ny sisa sy ny sisa. Mety azo ataony ny vidy sérum, fa tsy voatery hiverina akory ny ain'ny zanany. Indrisy mantsy. Aoka iraikitra tsara ao anatin'ny saitsika. Fa Andriamanitra tokoa ny tompony ny aina. Tsisy tompony ampitso izao senao e. Ka dia hoy indrindra ny tenin'Andriamanitra amintsika. Araraoty ny andro azo anaovansoa. Fa ratsy zao fiainana zao. Araka ny hitantsika eo amin'ny Efesianina 5:9-10. Ny Adidy tokoa tsy han'olony ratsy naverimberina tamintsika izay androany. Ary farany amaranantsika azy dia ndery havako. Anampiainam-panolorantena ho an'Andriamanitra izao senao. Olon-kandalo anetsika e. Tsisy hijanona eto. Mpivahintsika no eto. Raha fahafatesana tsy mifidy ho alaina. Mety misy antitra lasa, mety misy olon-dehibe lasa, fa mety misy ny tanora eny fa na ny zaza aza. Rehefa izay ny fotoana tsisy afaka mandaa, fa rehefa lasa dia lasa. Tsy misy mihitsy hoe satria zanaka mpanankarena ka tsy ho voankasim-pahafatesana. Tsy misy mihitsy hoe satria tanora voaeritrerony ao anatin'ny fahatsara-tarehy, tanora mijihana tsara ka hoe tsy ho tratry ny aloka e. Miahaka andrefam-baravarantsika. Ary ny androntsika tiany me manatona isanandro ny varavara-pasany raha ny tena izy. Ary isaky ny tonga aza ny tsingerin-taona izay nahaterahantsika ohatra amin'ilay ifalitsika eny indrindra dia tsarovy fa amin'iny dia me manatona ny varavara-pasany ianao, satria miafoy ny andro iainanao ka me manakaiky andra fahafatesana ianao. Fa zao kosa nefa ny zava-mahafaly ry havako. Izao avy hoy ny Tompo, mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Arak'izay hitantsika eo amin'ny Jaona 10:10. Jesosy Kristy mihitsy no milaza ny zano atsika. Soa fa tonga ny Tompo, hitondra fiainana be dia be ho atsika, ka tsy ho tapitra hatreo fahafatesana akory ny anjara atsika olombelona. Fa indrindra zany lalana hiampitatsika makany amin'ilay fiainana mandrakizay. Ko raha teto tany ianao ny tsy nanana ny Kristy tamin'ny fahavelomanao, fa mandeha amin'ny avina avim-ponao, dia tsarovy fa raha ho avy ny Tompo haka ny azy, dia ny azy no alainy, ka rehefa tsy azy ianao, ho any amin'ny farimy rehetra hafa, any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Fa raha ho avy kosa ny zanak'olona, moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy, engane, mba hita finoana ny Tompo aty anatiko sy aty anatinao. Teny atsipy amin'ny manam-panahy zany rehetra izany ny havana, ary atsipy tokoa ny tady eny an-tandroko ny omby e, fa atsipy ny teny any am-pony ny manam-panahy. Dia izay ihany koa no entin'ny Mpankafy an'i Kristy mamarana ny fandarana Baiboly sy Kolotsaina tamin'ity androany ity. Ny Adidy rehetra an'olon-dratsy e, mandrapitafy amin'ny heriny toy izao indrindra mihaona eto indray antsika. Baiboly sy Kolotsaina. Baiboly sy Kolotsaina. Fandaharana eto amin'ny radio vaovao Masoa. Atolotry ny Mpankafy an'i Kristy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana. Araka ny fampianarana voatolotry ny razana. Araka ny abidiam-pianarana izao tontolo izao. Fa tsy araka ny Kristy. Kolosianina 2:9. Baiboly sy Kolotsaina. Baiboly sy Kolotsaina.